Tantarako histoire kely rô voaingany zany. Misy olona atao amin'ny say ato maty ny fianakaviana akaikiny. Dia nampilaza moa izy gauche à droite sy ny tariny na olona anankiray tsy presaka aminy. Dia ho zay mantsana azy. Le olona nilazainy zany en quelque sorte zazany taizainy zany. Dia à un moment donné niteny le olona hoe ay ho any Paris dia hozy izy hoe afaka mipetraka ao aminao ve temporaire le temps za mahita asa dia hanofa trano 2 mois na 3 mois comme ça zany. Tsy nanaiky le ankizy zany. Et puis maty le fianakavian'le anankiray lasa zany. Dia nampilaza gauche à droite dia hozy abantsy anazy. Inona moa ampilazanao olona tsy mivaky lohanao hoe lasa ny fianakavianao? C'est quoi ton problème moi? Fa maninona hozy izy? Ianao velona aza tsy raharanoko fianakavianao maty ve raharaha indry? Sérieux? Ahoana tsy lôzika zany? Ianao velona aza tsy raharahano hoe mila trano juste mampiatrano anazy 1, 2, 3 mois dia le ray maty ve vakiny loha? Sérieux za mantsy anazy. Hitanao mantsy za tian'olona be amin'ny YouTube surtout mpivavaka zareo miandry sy ny tariny antady. Za ve hiteny amin'ny public eto ve hoe maty ny fianakaviako androany? Je donne pas ce plaisir am'ireo olona reo. So dia misy tena mino tokoa fa ay tanteraka ihany le vavakanay nanozana ny rala fa je donne pas ce plaisir. Na olona ato amin'ny say aza tsy mety ranomasoko latsaka raha tsy eo amin'ny fivavahana na dia mijaly aho. Sinon ahoana avita itenenako hoe atrefo io zavatra io aloko zany rita zareo mitomany lava ohatra ny taloha. Za zany teny hoe atrakao ny loha aloko zany reny manao zao. Ahoana? Même io misy maty io nge mpenarina io amy hoe ça doit être comme ça. Avelao fomba n'izao tontolo zao hoe hiditra amin'izany en deuil zany misaona. Avelao zareo zany. Fangatsa Jesosy niteny hoe za mitazona lakile ny fiainana sy fahafatesana le olona rehefa lasa ça veut dire justice n'Andriamanitra ny tranché ny fiainan'olona anankiray. Dia za ve hitomany hisaona pendant 1 mois ve ça veut dire za nge manohatra sitrapon'Andriamanitra rehefa nalain'Andriamanitra izy gloire à Dieu. Tomany aho oui rehefa avy eo fini. Mbola lava ny resaka amin'izany. Ianao manao mariage miinvité olona 300 personnes io. Sérieux na ny rafozanao zay fa tsy tia vadinao. Hypocrisie fotsiny. Imaginez raha olona akaiky anao tsy tia vadinao. Est-ce que vous imaginez le reste andaninao firy limonade, firy cadeau, caprice. Tanora lalandava. La bière ho azy misotro toaka. Sakafo. Rafozanao fotsiny efa tsy tia ny vadinaoko. Dia andaninao vola. Sérieux? Mba endre rangatia. Hoana inviteko olona zato zany amin'ny mariazeko. Alors que efa fantako hoe le fitsikiny io. Au fait, ianao zany mipetraka rizy. Eto zany le latabatra zany eo le gâteau de le robe de mariée. Tout le monde mitsikitsiky. Fa le ry amin'ny latabatra io jereo io mba nalainy vady. Io ve? Mbola même cérémonie dans le moment cérémonie le ry amin'ny latabatra amin'ny sisisisiny. Ahoana ianao ndaniko vola? Ah oui, dinio tsara ke zany zavatra zany.